Tsy misy fivoarana, vao maika aza mihemitra ny toeran'i Madagasikara raha eo amin'ny tany fanaovana kolikoly, 420 amin'ny 100. Saika ny seham-panjakana rehetra mihitsy no ahitana izany amin'izao fotoana izao. Aman-taona maro izay no nijoroan'ny Bianco teto Madagasikara, betsaka ihany ny raharaha nandalo tato amin'ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly ity, saingy be ihany koa ny minitsy manisy asiny na lanjany azy io, indrindra ireo olona manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena, voarohirohy amin'ny fanaovana kolikoly. Anisan'izany ny raharaha fiantsonan'ireo solombavambahoaka izay voarohirohy ho nanao kolikoly tamin'ny fampandaniana ny lalam-pifidianana, tsy namaly ny fiantsonana nataon'ny Bianco ny akamaroan'izy ireo. Misy tamin'ireo solombavambahoaka voakasikin'izay efa nantsona dia efa vita fampitorana. Mbola misy kosa nefa no mbola tsy mamaly ny fampitorana ny fiantsona azy dia mbola ho amerina zany fiantsona zany amin'ny herinandro ity na amin'ny herinandro ambony mba ahafahana mahazo ilay fanadihadiana mikasika an'izareo. Ny tena marina mazy dia izay aloha dia mety hoe tsisy antony tokony handavana ny fiantsona izay tonay satria raha tsy nanao tokoa ireny olona ireny dia tokony didiny mitondra fanazavana eo anatin'ny birao eo anatin'ny Bianco izay tsy nanao fa zao ny fiarovan-tenanay fa tsy natsonay angamba tamin'ny tany vago voalohany natsonay dia ngamba fito tamin'izay no tsy namaly mbola ho averina zany na fiantsona. Andrasana araka izany ny mety ho toy n'ity raharaha ity sy ireo raharaha maromaro hitazonina tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay voalaza fa efa andalam-panadihadiana ny antoto taratasin'izy ireo raha ny fanampanazavana azo avy tamina tompona andraikitra ny Bianco nandritry ny fanaovantsony fifanaram-piara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny sampana fivondronana laika izay tafiditra amin'ny rafitra anatiny hiady amin'ny kolikoly.